Saturate me in your anointing, my Jesus. Saturate me in your presence. Andriamanitra mpamorona sy pia izao rehetra zao. Fanatsika fa Andriamanitra no namorona an'izao rehetra zao. Dia rehefa Andriamanitra namorona an'izao rehetra zao dia mahagaga tokoa zavatra nataony satria raha ny napahatelo ny tany dia rano daholo nefa tsy levina ny tany tsy hoe akory hoe rakotry ny rano ny tany fa ain'Andriamanitra ny namorona anazy. Dia hitantsika angamba ny hoe aty amin'ny faharoa mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay rehefa ambofandriana rehefa orina dia ohatry ny hoe kely fa rehefa velarina izy izy hoe lay madio lay mahafinaritra moustiquaire dia mivelatra tsara izy dia ohatry ny hoe manarona ny tany ohatr'izay izy ohatry ny hoe manarona manarona ny fandriana. Dia betsaka ny zavatra vitan'Andriamanitra ary tena hoe namorona zavatra rehetra izy rivotra tena hoe zavatra tsara nataon'Andriamanitra dia ery amin'ny voaloha hoe misaorany Jehovah izy rehefa nahy koatra n'ilay tao amin'ny Salamo 3:1 ihany. Andriamanitra lehibe indrindra ianao fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao. Ny voninahitr'Andriamanitra zany dia manazavany ao an-danitra ao tsisy masoandro tsisy nininy any ety ambony tany no misy masoandro fa ety ambony tany ihany koa no mbola ahitana volana fa any an-danitra any dia voninahitr'Andriamanitra no isotra an'Andriamanitra amin'ny fanahintsika rehetra tsika amin'ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra na amin'ny tenantsika ihany koa dia fahaizantsika isotra an'Andriamanitra fa tsy akory hoe gilamanso na hoe fokely ny volo na hoe bota be na hoe ohatrin'ina dia tsy makasitraka fa maiza makasitraka izay nataon'Andriamanitra eny amin'ny vatantsika ihany koa tsy voatery akory hoe vola trano harena vady zanaka ny isaorana an'Andriamanitra fa na dia ny zavatra eny amintsika ary dia isaorana an'Andriamanitra avokoa. Maiza makasitraka amin'Andriamanitra dia zavatra rehetra eny amin'ny vatantsika satria Andriamanitra ny namorona an'io. Izay zavatra rehetra ny foronon'Andriamanitra zany dia maiza misaotra an'Andriamanitra amin'ireny zavatra rehetra ireny araka ny teniny hoe ny tenin'Andriamanitra hozy izy rehefa ny teniny mafy izy dia nandositra ny tendrombohitra. Dia ho aritsika amin'ny hoe raha misy problème eo amin'ny fiainanao ohatra ohatry ny endrika tendrombohitra mihitsy dia avelao Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika dia avy amin'ny teny mafy fotsiny Andriamanitra dia miala io olana rehetra io, miala io problème mandalo amin'ny fiainantsika io, miala io zavatra sakatsakan'ny rehetra amin'ny fiainantsika satria tendrombohitra izy moa mahavoakisaka an'izany na dia olona manao karera ohatry ny ahoana ary mahavakivaky ohatry ny ahoana ary tsisy mahavoakisaka tendrombohitra fa Andriamanitra ihany mahavoakisaka an'izany ka atoky an'Andriamanitra tsika dia ihany koa midera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Omeko ny hafandraira ny micro eo amin'ny fahavalo izay mandray manaraka azafady 5:15 izay mandray manaraka. Tsy hiverina anarina ny tany mampandeha loharano eny amin'ny loasay izy eny anilan'ilany tendrombohitra no alehandreny ka isotroan'ny bibidia rehetra sy analan'ny bibidia ny etaetana eo amboniny ny fitoeran'ny voromanidina ary eo amin'ny rantsan-kazo no anenoany manono aleo afaky tena tsy hitako loharano eny amin'ny loasay izy eny anilan'ilany tendrombohitra no alehandreny ka isotroan'ny bibidia rehetra sy analan'ny bibidia ny etaetany eo amboniny no itoeran'ny voromanidina ary eo amin'ny rantsan-kazo no anenoany manondra-drano ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony izy. Ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy izy
sy anana hahasoany olona ary mamoaka hanina avy amin'ny tany ary divay izay mampifaly ny olona ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny diloilo ary mofo hanohanana miain'ny olona. Amen. Eo fahina be folo izay mandray. Andininy fahavaloko hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo zany andray a. Eo fahina ambin'ny folo izay mandray. Amen. Ity amin'ny fahadimy ambin'ny folo ity hoe ary divay izay mampifaly ny olona ka mampinendonendo ny tavany. Hoe zafady fa voasery zany hoe mampimandimandina ny tavany zany. Ilay izy mampimandimandina ny tavany, matsaratsara tarehany, mihoatra noho ny diloilo izy ary mofo hanohanana ny ain'ny olona. Amen. Izay olona manana fofinaina ka mihinana an'izany mofo n'Andriamanitra izany dia hoanana mihitsy ny nofony, ny vatany, hanohanana ny ain'ny olona hozy izy. Raisiko ny andininy fahavalo. Ny soramandry ery ambony moa dia efa fantatsika araka ny tenenin'ny tompon'andraikitra teo amin'ny fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpiay izao rehetra izao. Amen. Andriamanitra tokoa no namorona izao rehetra izao, izao tontolo izao. Izy irery ihany no namorona na itsika izay rehetra amin'ity izao ary dia izy ihany koa no miahy. Dia nisontra ozy ny tendrombohitra nihetra ny lohasaha ho any amin'izay namboaranao itoerany. Ka izany efa manana ny toerany izany nanamboaran'Andriamanitra azy. Ka Andriamanitra ihany no afaka apakisaka ny tendrombohitra eo ary tena hoe efa napetrany eo amin'ny plasiny eo izany io ary ny lohasaha izay nihetra dia amin'izay namboaranao itoerany dia eo ihany no mitoetra. Efa nasianao fitra tsy hioariny izy mba tsy hiverina hanarona ny tany. Ny tendrombohitra tokoa fa rehefa nirodana ireny, rehefa ilay avorana be ireny tonga ny rika dia somary mirosaka rehefa ilay aty akaiky ny arabe satria nanamboaran'olombelona lalana dia izay no mampihetry azy. Fa Andriamanitra ny efa nanao ny tendrombohitra rehetra sy efa nanao ny tendrombohitra izy efa nanamboatra azy rehetra dia efa samy manana ny plasiny daholo izany fa noho ny hoe nataon'olombelona taty aoriana amin'izay amboarin'ny olona mba andehanana, nasiana lalana tahaka an'izany, asiana trano, izany hoe namboarina izany mba hivelomana tahaka an'izay fa raha araka ny nanamboaran'Andriamanitra anazy dia efa samy mipetraka eo amin'ny toerany avy. Amen. Dia mampandeha ny loharano eo amin'ny lohasaha izy eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehan'ny reny. Amen. Ia, ireny loharano ireny tokoa dia any amin'ny tendrombohitra any no tena ahitantsika loharano, any anelanelany any no tena ahitantsika loharano. Ka isotrohan'ny bibidia rehetra sy analan'ny borikidia ny hetahentany satria aty amin'ny tanety aty moa izany hitantsika fa tsy misy an'izany loharano sy rano mandeha izany raha tsy fa ohatra hoe any ambanivohitra any izao dia misy loharano, misy tendrombohitra, any aminareo koa angamba misy dia tahaka an'izany ny asan'Andriamanitra. Izany hoe eto izany dia fanehoana ny asan'Andriamanitra, fiderana dia miderahan Jehovah ry fanahiko izy ny afaka midera sy mankalaza an'Andriamanitra tahaka izao izay mianatra ny tenin'izao tsika. Eo ambony ny toeran'ny voromanidina ary eo amin'ny ratsakazo no anenoany. Amen. Nampianarina antsika mihitsy ny zavatra rehetra eto izay nataon'Andriamanitra sy ilay asa tanan'Andriamanitra. Izy lareko manondra drano tendrombohitra avy amin'ny trano ambony izy. Ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Amen. Satria Andriamanitra ihany no manome rano antsika, manondratra rano ary
ny asan'ny tanany ihany koa no mampavokatra ny tany izay ivelomantsika mba hiainantsika amin'ny ty tany ty dia Andriamanitra ihany no mbola mahatoza antsika manome an'izany rano izany na biby izay eo aminazy rehetra zany dia Andriamanitra no mikarakara sy manakolokolo. Tsika izao zany dia hita fa fitaovana fotsiny ihany zany tsika rehetra izao tena hoe fitaovana dia izany hoe mpindrana zany tsika mpivahiny tokoa tsika ary mandalo fotsiny mpindrana fa tsy misy tompony. Mampaniry ny ahitra ho amin'ny biby fiompy izy Andriamanitra io mampaniry ny ahitra ho amin'ny biby fiompy sy hanana hasoan'ny olona. Amen. Ary mamoaka hanina avy amin'ny tany. Izany hoe samy manana ny anjarany avy na ny biby na ny olombelona ny tsirairay avy anaovan'Andriamanitra azy. Samy ivelomany divay izay mampifaly ny olona ka mampinendinendina ny tavany mihoatra noho ny diloilo ary mofo anohanana ny ain'ny olona. Amen. Tsara Andriamanitra ary tsy izany izy tena hita hoe tsy manavakavaka mihitsy izy hoe tsy ny biby ihany no nijerevany na olombelona ihany no nijerevany fa arak'izay tena izay hoe izao rehetra izao izy no mikarakara, izy no miahazy dia nomeny anjara sahaza azy avokoa ny zavatra rehetra ety amin'ny tany ety. Amen. Teto amin'ny 15 anjana dia 20 izay mandray. Amen. Raha hoe raisiko amin'ny ara-panankely moa zany izay teny izay raha mbola tsy tapitra ny lerako dia hoe nisontra ozy izy ny tendrombohitra ny hety, izany hoe tsy ho raisiko tsikelikely tahaka ny teo intsony fa tahaka an'izany ny olona amin'ity tany ity. Tatsika fa ny loharano dia Andriamanitra ny androany ary maro ny olona izay mandresihatra ary tena hoe manakatra hoe na dia hoe efa avy tahaka ny ahavon'ny tendrombohitra aza ny olana izay mahazo ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao dia Andriamanitra no nanao an'izao rehetra izao. Andriamanitra no miha dia Andriamanitra ihany zany no iantorahana, izany hoe ianteherana fa tsy misy afa-tsy izy fa itsika rehetra dia olom-pandalo, olona mpivahiny izany mandalo sy miserana ihany ny eto tany fa tsy misy miaina mandrakizay amin'ity tany ity. Amen. Mankasitraka antsika ny enao hatramin'ny farany voninahitra ho an'i Jesosy. Omeko tompona andraikitra amin'ny mikro dia amen. Anao koa izay efa makafaka izay dia tomboany fahasoavana dia mirary fahasalamana ho anao. Dia araka an'izay voarainy teo izay hoe ity amin'ny 17 hoe naran'i Jesosy manondratra ny tendrombohitra avy amin'ny trano ambony izy, ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Ny tany dia miaina, tany dia ohatry ny miaina ihany koa. Dia rehefa iny fatsika manao tsinotsinona ny tany dia mitaraina ny tany io. Ohatry hoe manary sase izao, manarinary sase dia ny sase 100 taona ny andevona ny tany ny sase. Dia ohatr'izay zany raha rehefatsika zany manao tsinotsinona amin'ny tany dia ny sase zao ela be ny andevonany azy dia maloto ny tanàna manarinary fako eny. Nefa Andriamanitra ihany no nivokatry ny asan'Andriamanitra mahavoky ny tany. Ny tany anankiray rehefa mahazo rano dia malefaka mahazo aina be ny tany iny. Dia mihoatra lavitra n'izany tsika amin'Andriamanitra. Ajana ny zavatra namboarin'Andriamanitra satria no vokatry ny asan'Andriamanitra ihany mahavoky ny tany. Hitantsika ny amin'ny 1:20 azafady 10 ka hatramin'ny 1:20 raisiko hoe naran'i Jesosy mampandeha loharano eny amin'ny lohasaha izy, eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehany ireny ka isotroany bibidia rehetra sy analany birikidiny etaetany. Renirano reny zany dia namboarin'Andriamanitra hoe misy biby mety hoe tsy voakarakara ety amin'ny olombelona. Ohatry hoe rehetra mazava zao dia misy karazana biby sationany amin'ny biby rehetra izay misy ety Madagasikara eny. Fa tsy izy rehetra ka hoe karakarainy eny daholo eto dia hoe maky be dia be na hoe
na hoe vai be diabe na hoe vorona be diabe fa ny satronany rehetra no voakarakarany fa namboarin'Andriamanitra ireny rano ireny zavatra rehetrarehetra reny mba hisotronan'izy ireny ka izay tsy hamoteantsika ny zavatra namboarin'Andriamanitra fa misaotra an'Andriamanitra satria izy ireny dia namboarin'Andriamanitra mba hisotroan'ireny bibidia ireny ozy izy sy ny hanalan'ny bikany etaetana dia ny zavatra namboarin'Andriamanitra izany dia hifaliantsika foana Andriamanitra no nampisy an'izy ireny dia matoa namboarin'Andriamanitra ny zavatra anankiray hitan'Andriamanitra izao ny fomba fiasan'ity zavatra anankiray ity dia mahaitsika manaja ny zavatra namboarin'Andriamanitra indrindra ny tontolo iainana dia manaja ny zavatra namboarin'Andriamanitra tsika dia meko ny hafandray raha mikro ny 20 izay mandray manaraka. Mikro adina kasitsaka izay rehetra efa namakafaka teo alohako teo dia utizako ny famakiana ten'Andriamanitra tamin'ny Salamo fa 400 tsika dia 520 novakiko ny tena amenaran'i Jesosy. Injo ny ranomasina sady lehibe no malalaka any no misy zavatra no misy zava-mihetsiketsiky tsy tambisaina dia ny zava-miaina na ny kely na ny lehibe any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforononao ilalao any. Ireo rehetra ireo miandry ianao mba omenao ny haniny amin'ny fotoana. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia iraiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka moa dia any amin'ny vovoka nanalana azy. Ia eo aloha ny fakafakako eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 70 fa mety tohizako ihany izy raha tsy hoe misy fotoana. Iaraka ny voalazan'ny Salamo eto dia ny fidiran'Andriamanitra ndrasovako kely lohateny ny fidiran'Andriamanitra mpamorona sy mpiany izao rehetra izao falazan'Andriamanitra amin'ny asany tanany izany rehetra ary fanehoana misy ny Andriamanitra inotsika dia Andriamanitra izay nahary an'izao rehetrarehetra izao izay hitantsika na ny tsy hita amin'ny masontsika ary dia izy no namorona azy, izy no namorona ny lanitra any amin'ny misy azy izay rehetra ho aminy ao dia asany tanan'Andriamanitra izao rehetra izao zasy ianao koa dia asany tanany ary manambaran'izany izy atria ny ambony hatreny ka tsy aty amin'ilay vakiko teto andininy 520 dia fantatra fa Andriamanitra tokoa nahary an'izao rehetra izao izy ny tompon'izao rehetra izao ary ny ranomasina fantatsika ny bean'izany ranomasina izany rehefa tena dinihana io ranomasina io dia rehefa tsy haiko ny rano mandinika an'izany za rehefa mandinika dia io ranomasina io mbola ambony noho ny tany ary tena hoe tsy misy fetra mihitsy ilay izy fa ngeza be ary mahagaga izany rehefa hoe mijery ny asa tanan'Andriamanitra ianao dia velom-pidirana ho azy ao am-ponao ao ianao fa mahita an'ireny asany tanany ireny hoe tena mahagaga ianao Andriamanitra fa izao ny asany tananao ary itsika rehetra izany dia tokony hidera sy hankalazan'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetrarehetra satria tena mahagaga ny namoronany an'izao rehetrarehetra izao na zasy ianao io azany dia tena mahagaga ny namoronany antsika dia tokony hoe hidera azy foana tsika, tokony hoe hisaotra azy foana tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra dia eto moa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy ny ranomasina sady lehibe no malalaka ozy izany no misy ny zava-mihetsiketsiky rehetra. Fantatsika fa any anatin'ny ranomasina any misy ny hazan-drano rehetra izay fihinana anaty rano zavatra be da be ny any anatiny any ary mbola misy zava-maniry izany ny tiany Salamo ambara izany dia tena hoe manambara ny fahalehibiazan'Andriamanitra, manambara ny hoe tsy misy tahaka anazy. Tsika mara fa mivavaka dia tena tonontsika mbavantsika mihitsy Andriamanitra ilay pary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao asany tanany izy mpamorona fa tsy miforonina tsika tsy mivavaka amin'Andriamanitra miforonina fa ilay mpamorona ny vavahantsika ary izy dia mahagaga izy eritserety fotsiny alaivo tsara ny tsaina hoe ranomasina io ny habeny sy ny angezany tena hoe ny alaliny sy ny angezany mbola misy zavatra koa any anatiny any atao miaina tahaka azy ianao ary ireo zavatra rehetra hanarian'Andriamanitra ireo dia mifameno ireo amintsika zanak'olombelona satria matoa nataon'Andriamanitra aloha ny zavatra rehetra dia izay vao ny zanak'olombelona dia misy dikany izany dia tsika zanak'olombelona nefa nataon'Andriamanitra izany hoe
nomenantsika ny fahefana rehetra amin'ireo zavaboary rehetra izay ny volen'ny tanana kanefa zava-mahagaga amintsika dia tsika zanak'olombelona mamotika an'ireny manimba an'ireny zavaboary ireny nefa matoa ireny nampisy iny dia mifameno mitondra fahasalamana ho asy ianao ataovitsika sanan'izany mihitsy ny ala zao nataon'i Jesosy ireny dia misy rivotra hoentin'ireny ary noho ny ala no misy ny orana milatsaka ary ny orana dia ilain'ny zanak'olombelona satria raha tsy misy ny orana dia maina ny tany nefa ny ataon'ny olona amin'izao dia mandory tanety izany hoe itsika izany ny zavaboarin'Andriamanitra koa dia mila tiaviny ireny zavatra ireny fa tsy hoe biby ilay izy na hoe zavaboary dia atao tsinitsinina na vonoina na ohatran'izany tsika moa efa mifamparitana hoe anatin-dranomasina zao dia misy zavatra any ohatran'ny hoe trondro zao dia azontsika hohanina ireny raha ohatra hoe maka trondro tsika tsy hoe manao tsinitsinina satria efa natokan'Andriamanitra hohanina zanak'olombelona ny trondro fa misy koa zavatra any anaty rano fa nefa tsy fihinantsika nefa dia sahan'olona mamono an'ireny ohatran'ny hoe akasiparana manao akasiparana fotsiny nefa matoa ireny nataon'Andriamanitra dia mahasoa ny zavatra rehetra nataony dia miara-miasa mahasoa mameno fahasalamantsika zanak'olombelona ireo rehetrarehetra napetrany talohantsika ireo dia tsika izany tokony hoe anaja ny zavaboarin'Andriamanitra foana anaja ny zavatra rehetra izay nataon'ny tompo fa tsy hanao tsinitsinina azy ireny na dia madinika kely amin'izy ireny dia tokony hajaina satria ilay mpamorona nanao azy ireny ary manam-pofinaina mitovy atsika ihany koa tsika koa dia hoforonina dia renydrehetra ireny nefa nataony talohantsika rehetra dia tsika moa araka ny fantatsika fa tsika ny zavaboarin'Andriamanitra farany izay namboariny farany zanak'olombelona fa efa nataony daholo ny zavatra rehetra fa nampisiny tsika nefa dia tsika indray ny manao tsinitsinina ny zavaboariny mandory tanety mamono biby tena hoe mampanahelo fa lehibe Andriamantsika ireny zavatra rehetra hitantsika dia tokony hiderahantsika azy foana ka lazantsika azy tena hoe mahagaga saintsaina tena rehefa saintsaina izany na dia hoe namorona ny asanao tao anatin'ny kibonina eny niteranantsika tena mahagaga izany zavatra rehetra izany ka manambara mihitsy ny teny hoe lehibe ny Andriamantsika zasy ianao dia mivavaka amin'Andriamanitra mpamorona fa tsy miforonina mandre izy ary mahita ihany koa rehefa manao tsinitsinina ireny zavaboary ireny izany ianao dia tsaro fa manao tsinitsinina an'Andriamanitra koa ary tsy tia ny tenanao ianao sady tsy tia ny namanao satria rehefa ohatra izao ny mandoro ala izao ny olona anankiray dia tsy isorana dia izy miaraka miaritra ao anatin'ny tsy fisinorana ny olombelona rehetrarehetra izao ohatra Madagasikara dia miaritra amin'izay tsy fisinorana izay dia mijaly nefa n'izao mba hoe tianao ny namanao tianao koa Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra raha fantatrao hoe mahagaga izy dia nanaja an'izany ilay olona anankiray dia tsy sana dia nandoro an'iny satria sady fahavoazana ho an'ny tenany ho an'ny namany koa izany hoe ny olona izany amin'izao vaninandro iainantsika izao tena hoe efa lasa tia teny lasa tsy mijery afa-tsy ny tenany izy eny fa na ny tenany aza tsy tiany satria rehefa manao an'izany izy dia izy no simba koa ao anatin'izay nefa tsy fantany izany fa ilaina izany tsika tena hoe manaja ny zavaboarin'Andriamanitra ary mankalaza azy manjakariva amin'ny asan'ny tanany tsy tambo isaina mihitsy ny zavatra rehetra ny anatin'ny ranomasina ny fantatsika izany samy isan-karazany isaky ny firenena dia samy manana ny zavaboary ao anatiny firenena samby hafa izany hoe isaky ny firenena izao dia misy ny antsika izao malagasy ohatrany hoe omby ny mampalaza antsika sy ny maki dia isaky ny firenena dia misy hoe tia biby mampalaza ny firenena na ny ranomasina io azy ny any amintsika izao ohatra hoe misy trondro tsisy any amin'ny firenena-kafa misy baleine misy requin sy ny sisa dia ireny zavatra rehetra ireny dia Jesosy ny nanao an'ireny dia mila mahay miara-miaina amin'ireny tsika izany tsika zanak'olombelona tokony mahay miara-miaina amin'ny zavaboarin'Andriamanitra dia hitantsika hoe ny ranomasina moa misy ny sambo eny ozy izy ny alehan'ny sambo sy ny tsozina izay noforoninao ilala ho any dia tena mahagaga tokoa anie izany hoe nitongavan'ny sambo teny ambony ranomasina izany rehetra izany anefa tsy fisainan'olombelona no hoe namorona ny sambo fa Andriamanitra mihitsy nanome fisainana ny olona mba hamorona ny sambo raha tadiditsika ny tantara Noa dia ny sambo fiara Noa ny sambo voalohany indrindra nandeha teny ambony ranomasina teny ambony rano dia eritrereto hoe Noa tsy hoe ny fisainana nanao sambo tamin'izany mbola tsisy rano fa Andriamanitra mihitsy no niteny taminy hoe manamboara sambo ianao izany hoe ny zavatra rehetra koa izany izay ataontsika ety ambany masoandro tsy avy amin'ny fahaiza fahalalantsika ireny fa tolotsaina avy amin'Andriamanitra dia mahagaga izany rehetra izany ka tokony hankalazantsika azy foana ny asan'ny tanantsika ihany koa dia hankalazantsika amin'Andriamanitra mandrakariva izany satria avy amin'ny tolotsaina tao anatintsika tsy ny fahaizantsika ny fahalalantsika na aizantsika tao zavatra
na izay tsika miasa fa avy amin'ny Jesosy daholo reny rehetrareny dia tokony ankalazan'i Jesosy foana zany tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ninona zany ny asantsika io dia ankalaza ho azy na dia hoe misy fahasarotana ary ao anatin'izany tokony ankalazana azy satria marina ny olona zao tsy misy asa tao maro ny olona no te hiasa nefa tsy afaka nefa tsika manana indraindray menomenona hoe zao fa mila ankalazana an'i Jesosy foana io fa avy amin'ny zavatra rehetra ina no asan-tanana nomenantsika sy iray avy zanak'olombelona nomeny tompo fanomezam-pahasoavana amin'ny asany misy ny olona samy manana ny hoe manavanana azy dia avy amin'ny Jesosy ireny ohatran'izao namorona ny sambo zao dia Jesosy no namiazy an'izany nafahany sambo nandeha teny ambony rano teny dia Andriamanitra ihany no mahavita an'izany fa tsy ny olona ny hoe mahay be na ohatran'izany fa Jesosy no nanolosaina anazy dia milalao eny ambony rano eny izy tena hoe hitantsika moa ireny sambo ireny isan-karazana sambo na fide zavatra be da be zany ireo no milalao eny ambony rano eny mahagaga izany satria taloha ela tany tsisy an'izany fa ankehitriny dia efa misy izany dia tena mahagaga tokoa ny asan'Andriamanitra dia eto moa ny 17 ireo rehetra ireo izy miandry ianao mba homenao ny hanina amin'ny fotoanany halleloja zao rehetra zao dia miandry an'i Jesosy miandry an'Andriamanitra daholo zao rehetra resa asany tanany ety ambany masoandro zao dia miandro avy aminy ny ala miandro orana avy aminy vao mihinana itsika zanak'olombelona izy no manome antsika vao ahafahantsika mihinana izany hoe tena hoe zao rehetra zao tsy misy avana mihitsy na bibikely ireny vitsika ireny dia miandry ny avy amin'ny Jesosy ireny vao mihinana avy amin'Andriamanitra ireny vao mihinana satria ny zavatra rehetra dia tena tsy haiko hoe milalazana azy lehibe loatra n'Andriamanitrika andeha mba homenao ny hanina izy amin'ny fotoanany izany hoe zasy ianao zany izay rehetra eto zany tokony tsisy tsika zany tsy tokony asa saina zany resaka hoe sakafo zany tsy tokony asantsika saina satria Jesosy ny andrasantsika nome antsika ary efa voasoratra fa homeny antsika izany amin'ny fotoana efa voatokana efa voasoratra hoe ho amintsika ilay izy ho antsika dia homeny antsika iny fa antsika ilay amin'ny olombelona dia manana fanahiana foana ny sakafo ny fitafiana zany tsy tokony hanam-panahiana tsika satria efa nomen'Andriamanitra antsika efa antsika izany dia matokia azy fotsiny dia fataro ny teniny vakio ny teniny dia ataovy be any am-pona hoe zao rehetra zao miandry azy hoe mba homenao ny haniny amin'ny fotoanany manome hanina amin'ny fotoanany foana ny olona karaha ohatra hoe misy tsy fisiana kely ao an-tokantrano dia tokony tsy atao ampiasa saina be zany fa efa misy meny tompo anao foana io manana lalana foana zany ny tompo hitondrana ny tsirairay avy sady efa anjaranao ilay izy dia tokony tsy panika zany manome anao izy dia manangona izy tsika rehetra zao miasa ny olombelona rehetra zao miasa dia manangona izy moa tsy manangona mba hoe hinanana ny angonina azo ny androany raha misy olona hoe mahazo androany izy dia tonga dia hoaniny daholo iny dia olona antsa indrindra zany olo zany ary tsy zavatra mitsangana mihitsy eo amin'ny fiainana satria tsy ho tanora foana akory sika tsy ohatra foana tsy hoe efa voasoratra hoe homeny anao amin'ny fotoana ilay izy dia azoko ty androany dia ohatra ianao manana 1 million vola gasy iny tonga dia iatsonao daholo isaonao olona dia anasanao olona dia hinananao hanina be dia lany eo iny dia ohatran'izay foana ny ataonao isako mihinana dia amin'izay ny andro ray izay tsy ampozina ohatran'izany zao ohatra fotsiny ataoko hoe amin'ny confinement izay nisy teo reny izay olona ohatra ka hoe nanara-po tamin'ny fiainana dia mino fa tena hoe nikaikaina mihitsy tamin'ireny fa reo olona hoe tia manangona zany tsy hoe manangona ianao akory dia fahaditsony zany na fahotana fa misy mihitsy hoe apetraka ity ho apetrako mba hoe ho raisiko rehefa misy ilaina azy ity homeko ny malahelo izany hoe tsika zany mila mahay mijerehany vola eo ampelatana antsika ny zavatra izay homeny tompo antsika tokony ho haintsika zany mandanjalanja amin'ireo satria misy ny fotoana ohatran'ireny confinement ireny zao zavatra azo raisina be ireny raha misy ny angonina zao tao tokantrano dia mety hoe mba tsy dia nanahirana be ohatrany ataoko atran'ny olona ty amin'ny tany arabo sy ny manam-bola ireo dia manam-bola any amin'ny banky ireo reny confinement reny tsy misy dikany amin'izareo satria efa manana mipetraka izy dia mampianatra antsika koa zany tena Andriamanitra hoe tokony haintsika mba hanangona hay hijery ny fiainantsika hay hijerehana zany izay homen'Andriamanitra antsika fa tsy fahafahoamy fotsiny hoe zanak'Andriamanitra dia homen'izay ara-pitsy dia homen'izay ara-pitsy fa ny tompo fahendrena izy Andriamanitra ny fahendrena ny Andriamanitsika
dia mila tsika mahay manao an'izay ity zao tsy hoe tonga dia hoe mahazo ianao dia hoe ity zany ho anahy rery fa misy izarazarainao an'iny ao apetraka ao ny ianao dia apetraka ao an'izay male araka ny tenin'Andriamanitra izay tenany ianao fa ho hitanao fa tena hoe misy fiadanana koa zany eo amin'ny fiainanao rehefa hainao manao an'izay dia izany koa nefa tsy ho hainao mihitsy raha tsy fahendrena avy amin'ny Jesosy very ihany dia rehefa mandray karamanao ianao dia apetrao ambavaka ilay izy hoe Jesosy ity ny karamako dia atolory anahako hoe inona no ataoko amin'ireto dia mifanamasina manoro antsika hoe ity ny ataonao dia ity ny ataonao dia ahafahantsika miaina zany tsika koa zany mila mahay miaina ao anatin'ny zavatra rehetra fa tsy mila mandray atendrony be any hoe tonga dia raisina atendrony ny soratra masina fa mila manam-pahendrentsika amin'ny zavatra rehetra. Ia, fotsiny lavalava ny famakafakafana mialasina manafina ny tavanao izy dia mavokatra ny tananao, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy. Ia, manome ianao dia manangona izy hitanao zany manokatra ny tananao ianao ny tompo dia manome rehefa omena zany ianao dia soa anao iny soa avy amin'ny Jesosy iny fa tsy noho ny herinao na nitandraka ao fa Jesosy ny name an'iny soa iny ho anao dia tokony tena hoe ahafaly anao sy hideranao izay ankalazanao azy tsy hanaovanao rehefa omen'ny tompo ianao sokafan'ny tompo aminao ny tanany dia azonao iny zavatra iny dia lasa ianao andeha hisotro sy anao izay fiainana rehetra mahafinaritra anao eny tontolo eny fa na dia natao hoe ny an'ny tompo aza tsy fantatra ao akory nefa dia hoe matoa nomenanao dia misy dikany daholo ny zavatra rehetra reny matoa omeny anao ny zavatra anankiray dia efa tokony ho fantatrao zany ny hoe anaovanao azy angatao aminy izay nanome anao fa ho hainy izy ny an'olo-tsaina